Mbola ho ampitono aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha hivavaka isika. Ry Tompo rainay eny an-danitra, tsy takatry ny sainay raha faharitana, arak'izay mba fahalalànay ny halehibehan'ny fitiavanao, ny halehibehan'ny indra fonao, ary indrindra ny fahasoavanao. Ry Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy, iainanay sy hivelomanay isan'andro izany. Koa atolotra ianao ny saotra ny dera ny haja ary ny voninahitra. Mendrika anao izany tony fa ny faherezana sy ny fiadanana ny ho aminay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa avy nijery isika ry havana fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy no mampahery, dia andeha ny fampaherezan'ny fanahy masina indray nodinitsika. Hoy Jesoa, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Asan'ny Apôstôly toko voalohany, andininy 9. Tsy vaovao amintsika ry havako izany andinin-tsoatra masina izany, ary mino izay fa tsy vao androany no andrenesanao an'izany. Ity andinin-tsoatra masina ity dia voalohany indrindra milaza amintsika fa handray ny fanahy masina ny mpianatry ny Tompo, ary dia tanteraka tamin'ny andro Pentekôsta izany, araka ny hitantsika eo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 mifampitohy amin'ity toko voalohany ity. Ity andinin-tsoatra masina ity koa anefa dia maniraka amin'ny mpianatra mba hitoro ny filazany tsara ary hijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy mandrakariva. Eto indrindra no hitantsika ny amin'ny hoe azo hery avy amin'ny fanahy masina. Herim-po, herin-tsaina, herim-panahy, eny, hery hatramin'ny herim-batana aza izany, mba azahoantsika manambara an'i Jesosy Kristy, ambara eto hoe manomboka ao Jerosalema, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Isika izao no omen'ny Tompo hery avy amin'ny fanahy masina mba azahoantsika maneho an'i Jesosy Kristy mijoro vavolombelona amin'ny teny sy ny asa rehetra, manomboka ao an-tokantrano na eo amin'ny toeram-piasana na ny amin'ny toeram-pianarana, dia mihitatra hatrany ivelany izany. Rehefa mahazo hery avy amin'ny fanahy masina ianao ry havana, dia atohitra ny asan'ny Satana, mety manakivy, mety mitondra hinatra ka tsy ahafahana mijoro ihany koa. Indrindra ilay asan'ny Satana manao izay handafy antsika, manao izay hahatonga antsika ry havako hanota. Ny hery avy amin'ny fanahy masina no azahoantsika mandresy an'ireny rehetra ireny. Koa na dia tsy mitondra baiboly aza ianao, na dia tsy manambara an'ilay teny hoe Jesosy Kristy kory aza ianao, kanefa ny fiteny sy ny fihetsikao ry havana dia manambara an'izany Jesosy Kristy mpamonjy izany, dia efa hita amin'ny hafa ireny. Ary izany no tena fitoriana ny filazantsara, mandaitra koa dia ny herin'ny fanahy masina ny ho aminao ry havako hatramin'izao ka ho mandrakizay, ahafahanao manambara an'i Jesosy Kristy sy mijoro ho vavolombelony amin'ny atao rehetra. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Dia ampio ary izay Tompo, mba handray ny fanahy masina, hanaiky iasan'ny fanahy masina, ary omen'ny fanahy masina fahamasinana mba ahafahanay mitory sy manambara anao manomboka eo amin'ny manodidina akaiky anay, ao amin'ny tokantrano, ny toeram-piasana, ny toeram-ponenana, ny manodidina anay Tompo, eny hatrany ivelany koa. Dia ingan'ny fanahinao masina koa mba hampanjary an'ireny, ka ho betsaka Tompo no ahita anao Jesosy Kristy, hanolo tena ho anao ary hanompo anao amin'ny fahitany, ny fihetsika sy ny fiteny ary izay ataonay rehetra. Dia apetraka aminao manontolo hatrany Tompo ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.